Zany no Angelara Tsimisetra taleparitry ny USAID Access any amin'ny faritra Nalanjorofo. Tarika ny mpiara-miasa aloha zany natanteraka ny asa rehetra izay tokony hatao, mpiasan'ny fahasalamana moa no tena iasana zany dia eo koa moa zany ireo autorité any amin'ny commune sy autorité any an-toerana. Angelin olona tsotra, tsy dia mitia misehoseho loatra zay ka mahafahalalako azy zany hoe Angelin dia mifampiresaka amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-monina amin'izay any toerana zany. Any amin'ny faritra Nalanjorofo zany zahay tena hitako hoe nahafinaritra mihitsy ny nahita ny vokatra azo tamin'ny fametrahana an'ireo groupe d'épargne tao anatin'ny approche silk. Tamin'ny voalohany sahiran-kirana ihany zahay satria efa maro ny manao an'ilay approche zany tany fa amin'ny anarany samihafa dia kelikely ihany ilay toerana azo nanaovana, fa ilay toerana nanaovana zany tao amin'ny district ny Soanieran'Ivongo sy ny district Anfenarivo dia tena hita mihitsy hoe tena navitrika ilay olona tamin'ny fananganana an'ilay groupe. Raha tany amin'ny district ny Sainte-Marie zany zao dia nisy fiarahana tamin'ny ministère nidina ifotony zany mijery an'ireo fomba fitantanana ny outil de gestion zany sy indrindraindrindra ny atotanisy mikasika an'ireo mpanaraka mitohy, dia hita mihitsy izay zavatra hoe lasa nisy fiantraikany zay tany amin'ny fanatsarana ny performance an'ilay district teo amin'ny lafin'ny fandrindrana fiterahana. Ny nofinofy zany zao amin'ny fahasalamana ao Nalanjorofo dia tena hoe lefa indraisany ny fotony ny fikarakarana amin'ny fahasalamana amin'ny alalan'ireo CCDS COSAN sy ny fokontany ary ny AC. Drafitrasany zareo entiny manatsara ny fahasalamana ary manatsara koa ny fanatonany olona ny tobim-pahasalamana dia tokony hiakatra ny utilisation de service.